Anatin'izay sehatry ny kanto sy kultoraly izay any taranja iray izay mitaiza vatana sy mampiala volo mofo ny dihy ankehitriny dia maro ny olona no liana manokana amin'ity sehatra iray ity ary mihamarina teo moa ireo toerana no manome fampianarana ho amin'izay dihy izay anisan'izany ary ny club de danse Diara etsy Antanimena. Anisan'ny fialamboly akafizin'ny maro ny dihy ary saika ampianarina eto amin'ny club de danse Diara immeuble beauty center Antanimena avokoa ny dihy rehetra. Dia ampianarina ihany izao dia mampianatra ny danse de salon sy rock izay ho an'ny olon-dehibe sy ny tanora izany hoe manomboka amin'ny 10 taona ao ihany koa ny danse salsa ny danse sportive latine nefa atao amin'ny compétition reny ary misy moderne jazz sy hip hop ary danse classique ho an'ny ankizy kely ihany koa misy ny éveil danse izay manao ny danse tena hoe base rythmique artistique ny danse rehetrarehetra tsy ny danse sportive na hoe danse tanora ihany ny danse rehetrarehetra misy natao ny ankizy kely izay manomboka 10 taona dia efa mianatra ataonay mety hoe mampiavaka kely anay angambany dia hoe tena mampianatra hatramin'ny ankizy kely mihitsy ny mampianatra ny fototra dia rehefa very zareo rehefa tonga eo amin'ny 20 taona eo dia afaka misafidy izay discipline tiany. Ho famaranan'ny club Diara ny tom-pianarana dia isy ny etika izay ho karakarain'izy ireo ny 7 volana Desambra ho avy izao. Eo am-piomanana ny lanonana izay atao amin'izany ireo mpianatra sy mpikambana ao amin'ny club Diara amin'izao fotoana izao. Ny hetsika nataonay amin'ny Desambra zany amin'ny 7 volana Desambra andro anaty izy io dia manao déjeuner dansant izany ao amin'ny espace Camélia manjaka ilafy ary ao anatin'izay dia misy spectacle de danse izany hoe spectacle de fin d'année ataon'ny ankizy mpianatra mandihy ataon'ny Diara ny ankizy kely manomboka amin'ny 10 taona ka hatramin'ny lehibe indrindra dia handray anjara ao amin'ny déjeuner dansant io sady spectacle ka hanasana antsika tsirairay avy eo ao izay mpankafy ny dihy izay te hijery sy izay mankafy mandihy ihany koa afaka tonga. Amin'izao fotoana manakaiky ny fetin'ny faran'ny taona izao raha ny voalaza dia tsara ny mianatra mandihy. Voalazan'ireo matianina fa tsy sarotra akory ny mandihy fa mila finiavana izany rehefa vonona.